antsika rehetra amin'ny anarany Jesosy Kristy tompontsika. Noho ny famindram-pony, noho ny fahasoavany no nahatonga antsika afaka mihaona amin'izao alahady izao indray izay natokana ho isan-taona ny sampana lehilahy kristianina. Fa tsy ho ela vao tapabolana isika izay no nankalaza ny Pasika, izay fahatsiarovana ny takalon'aina nataon'i Jesosy Kristy ho antsika, ny fanoloran-tena nataony hanavotana antsika. Ary inona kosa mahavalontsika azy. Omaly dia nisy fampianarana nifanaraka tamin'izany fanoloran-tena izany. Hoe fanoloran-tena taitaitra ve sa tena izy no havalontsika azy. Ny fanahy masina ny hanazava sy hitsilo ny masom-panahy antsika ary hanorina mafy ny finoantsika ao anatin'ny tafio-drivotra mahery samihafa izay andalovantsika. Ry havana, ampitomboina ao amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Aoka ary ara hitsangana isika hanome voninahitra an'Andriamanitra. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Fa voasoratra hoe raha velona koa aho, ny lohalika rehetra andohalika amiko ary ny lela rehetra hideran'Andriamanitra. Ko andeha hidera sy hankalaza an'Andriamanitra ary isika satria mendrika izany izy. Ny Salamo 120 no andeha hoderaintsika tompontsika. Hoy izao ny amin'i Jehovah: Tompoko ianao, tsy misy soananako azo oharina aminao. Jehovah no anjara lovako sy kapokako. Ianao no mampaharitra ny anjarako. Isaotra ny Jehovah izay manome saina ahy aho. Ary na amin'ny alina aza dia mananatra ahy ny foko. Ataoko eo anatrehako mandrakarivo Jehovah, fa eo ankavanako izy ka dia tsy angozogozo aho. Ampahafantatra ahy ny lalanaina ianao. Fahavokisam-pifaliana no eo anatrehanao, ary fahafinaretana no eo an-tananao ankavanana mandrakizay. Amen. Eo am-pitsanganana ihany no hanaovantsika ny hira fidarana 430. Ny andininy voalohany sy fahatelo. Jesosy no derao izay nataony ambarao.
Iaraka hivavaka isika ry havana. Atotray anao ny idera, ny laza sy ny noninahitra. Ianao ilay Andriamanitra tokana sy ho mandrakizay, Rain'i Jesosy Kristy Tomponay. Avo indrindra ianao, hoderaina lalandava ny anaranao, tsara noho ny tsara ianao, masina noho ny masina ianao. Mitsaoka anao izahay ary manaiky ny asa mahagaga nataonao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao izay nanavitra anay. Nasehonao tokoa fa velona ianao ary ny fanantenana apetrakao aty anatinay no mahatonga anay mbola mankalaza anao. Ny fanantenana mbola ahitanao miaraka amin'ny kristianina eran-tany no manosika anay hitady hery amin'ny alalan'izao vavaka ataonay izao. Tsapanay ny herin'ny teninao, no tanterahanao ny faminaniana hanavotana anay. Tsapanay ny alalan'ny fitiavanao anay, ny hoavy mbola omenao anay. Tehirizo ny vahoakanao Tompo ary ampatsivo anay fa tsy misy maharomaka izay ampelantananao. Te ho ao ampelantananao izay Tompo, anokatra ny fonay izahay. Te hitazana ny hatsaranao izahay, dera sy laza mandrakizay anio anao. Amen. Dia afaka mipetraka isika Tompo. Ampieritreretana tsara ary eo am-pandiniana ny lalina indrindra aty amintsika, izay fo afaka mandray famarinana no entitsika mandray ny sitrapon'Andriamanitra. Ary toy izao ny sitrapony. Dinio ny tenanareo, na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsy, izaho toetra ny tenanareo. Izany no sitrapon'Andriamanitra omeny antsika amin'izao alahady izao, miantso antsika ny Tompo. Ary izany fiantsony antsika izany dia mitaky fiovana. Eo anoloan'izany sitrapon'Andriamanitra izany ary ry havana dia andeha hanetry tena isika, hiaiky ny fahalemetsika, hiaiky ny hadsoantsika, ary hangataka ny famelana ny helontsika. Hivavaka isika. Tsy marina eo anatrehanao izahay ary tsy masina eo anatrehanao. Tena malemy ny nofinay manoloana ny ady isan'andro iainanay. Mijanona ao anaty fahazarana fotsiny izahay, tsy mikatsaka ny marina ary tsy mitady fahamasinana. Adinonay ny mametraka anao ho lohany amin'ny zavatra rehetra. Mangataka aminao nefa izay Tompo, diovy izahay. Adinoy ny hotanay ary rakofy ny raso an' Jesosy zanakao izay mba ahafahanay mandeha miatrika vaovao indray ny fiainana ametrahanao anay. Dia mbola ny fanahinao ihany Tompo no hifikiranay, ahafahanay mifona aminao. Amen. Ny hira 219 no miaraka iraintsika. Ni
ny ainy antsika niaraka teto roa herinandro lasa zay fa nitsangana tokoa Jesosy. Ny azo fijaliana nisy azo no endrika nanalany ny otatsika tsirairay avy, ary raha nibebaka marina tamin'ny fotsika tokoa isika dia matoky sy marina izy fa mamela ny fahotatsika. Toy izao ary ny teny fehmpihavanana sy fampanantenana ao aminy antsika. Ary raha natsangana Kristy dia foana ny finoanareo, ary mbola ao amin'ny fahotanareo ihany ianareo. Nefa tsy izany, fa efa natsangana tamin'ny maty tokoa Kristy. Izy no ananantsika fanavotana amin'ny rany noho ny finoana. Mitsangana, mandehana, no finoanao no efa nahavonjy anao. Voavela ny helintsika noho ny anaran'ny Masina. Alleluia. Amen. Ataontsika ny hira 970, ny andininy voalohany sy fahatelo. Iary vavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindro, misaotra midera ary mankalaza ny anaranao zahay,
Misaotra anao noho ny fahasoavana nomenao anay na ahafahanay ny iaona indray avy amin'ny alalan'izao fitaovana izao hianatra sy hiaino ny teninao. Ny teninao izay fanilon'ny tongotray, fahazavan'ny lalanay. Miasa mahery ato aminay ry fanahy masina. Amolavola ny fo amam-panahy anay mba andehananay araky ny sitraponao ka ho vavolombelonao n'aiza n'aiza no misy anay. Hamaky ny teninao zahay zao, koa mangataka ny fanahy masina hampangina ny feo rehetra izay tsy avy aminao, ka tsy hisy horenay afa-tsy ny feonao irery ihany. Mitenena Tompo fa mihaino anao ny mpanomponao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahana izany sy hanaovanay izany vavaka izany. Misaotra ray eo. Amen. Izao dia hamaky ny tenin'ny soratra masina isika, noraisina tao amin'ny bokin'ny Salamo. Salamo fa 220. Salamo fa 220. Rehefa hita dia iaraha mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Manompo ny masoko ho eny amin'ny tendrombohitra aho. Avy aiza ny famonjenay? Ny famonjenay dia avy amin'ny Jehova, mpanao ny lanitra sy ny tany. Tsy mba avelany angozozo anie ny tongotrao, tsy ho rendrehana anie ny mpiaro anao. Indro tsy matory na rendrehana ny mpiaron'i Israely, Jehova no mpiaro anao, Jehova no fialofanao eo amin'ny ankavananao. Ny masoandro tsy mba amely anao noho ny andro, na ny volana noho ny alina. Jehova hiaro anao amin'ny ratsy rehetra, eny, hiaro ny fanahinao izy. Jehova hiaro anao na mivoaka na miditra, hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Tohizantsika ny vaky teny ao amin'ny epistily nosoratana ho an'ny Efesianina. Efesianina 4:1, 10 ka hatramin'ny 1:12. Efesianina 4:1, 10 ka hatramin'ny 12. Farany, mahereza ao amin'ny Tompo sy amin'ny herin'ny faherezany. Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba ahazoanareo hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly. Fa isika tsy mitolona amin'ny nofamandrà, fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakan'izao fahamaizinana izao, dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Ary noho izany dia raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba ahazahoanareo hanohitra amin'ny andro mahaory. Ary rehefa vitanareo avokoa dia ahafahatra ianareo. Mifahara ary, ka siky ny fahamarinana ny valahanareo ary mitafia ny rariny ho fiarovany tratra. Ary kiraroy ny fahavononam-panahy avy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo. Ary ho fanampiana izany rehetra izany dia tany ny finoana ho ampinga, izay ahazahoanareo hamono ny zana-tsipika mirehatra rehetra izay alefan'ilay ratsy. Amen. Ho faranantsika ny vaky teny ao amin'ny filazantsarany Matio. Matio 4:9, 13 ka hatramin'ny 14. Matio 4:9, 13 ka hatramin'ny 14. Ary noho ny ondrana any an-tsambo-kely izy, dia nanaraka azy ny mpianany, ary indro nisy tafio-drivotra mafy tonga tao amin'ny ranomasina, ka dia efa nila ho voasafotry ny ali-drano ny sambo-kely, fa izy natory. Ary nanantona azy izy ireo, dia namoha azy ka nanao hoe, Tompoko, vonjeo fa maty zahay. Ary io izy taminy, nahoana no sarotahotra ianareo ry kely finoana? Dia nitsangana izy ka noteneniny mafy ny rivotra sy ny ranomasina, dia tonga tony tsara ny andro. Amen.
ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mandeana tanjakany osa, omeotokireny ketraka, ny anjaranao ataovy ho tomposa, aza tiareraka. Mandeana iana ka vitao ny asanao, fanitaminao ary. Mbola nianire niandresa tambibe, de rehefa tsy ety. Mandeana ho ny tompo mandeana, ho amin'izao tontolo izao, mitsangana ry eny mitsangana, fa izy no lana. Ivavaka sika ry havana. Andriamanitra tomponay eo, misaotra anao zahay fa efa sitrakao ny hanome anay izao fotoana izao, mba handrenesanay ny teninao izay ambara aminay. Tolory fahendrena, ka ampionirakao izay hitondra ny hafatrao, omeo ny lelan'ny efa mahay, mba hay mitory anao Jeso Kristy teny tonga nofo, izay manavao sy mampahery ary mampijoro ny fiangonanao ho fanasina sy ho fahazavana eto amin'izao tontolo izao. Jesokafo rahateo ny fony izay miaino, mba ho tisy rakitra ny teninao, ka tsy verina aminao foana ny ny teninao, raha tsy efa mahatanteraka ny sitrakao, ary ambinina amin'izay mpandehananao azy. Amin'ny anaran'i Jeso Kristy zanakao mpamonjy anay. Amen. Ho an'ny olom-boafidy, araka ny fahalalana rahateo izay n'Andriamanitra ray, ampitomboinao anareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana. Mitana ny finoana ao anaty tafio-drivotra mahery. Izany lohevitra izany, izay notsoahana vao amin'ny filazantsara araka ny Matio 5:19 ka hatramin'ny 20. Izany ry havana no voalahatra ho banjinina amin'izao fanompoako vavahana izao. Izany koa no anakinana ny afatra ny filazantsara ho an'ny fiangonana eto. Indray mandeha, raha niondrana an-tsambokely Jesosy sy ny mpianany, dia nisy tafio-drivotra mahery tonga tamin'ny ranomasina, ka nila ho safotry ny onja ny sambokely. Ry havana malala, ny fiainantsika kristianina koa dia toy ny sambokely izay iarahantsika mamakivaky ranomasina miaraka amin'i Jeso Kristy. Izao vaninandro iainantsika izao, izay atrehana ny famelezan'ny coronavirus, dia atsiarovana ny mpianatry Jeso tao anaty sambokely, izay nisedra ny fisamboaravaran'ny onja mahery nasesiky ny tafio-drivotra. Rentsika tamin'ny famakiana ny filazantsara teo, fa tsy afaka nanohitra izany tafio-drivotra izany ny mpianatra, na tsy ary tena ho malemy izy ireo nanoloana ny fifofofofony rivo mahery, na tsy ary tena ho bitika izy ireo teo anatrehan'ny onja vaventy miakapokapoka tamin'ny sambokely. Ry havana, manoloana izao arety mandringana manenika ny tany izao, moa ve tsy mahatsiaro tena ho kely sy bitika koa isika? Tsy hita intsony nisan'ny olona marary, amanalo ny maro rehefa namony ainy. Ao anatin'izany no atsapana fa tena marefo sy malia isika. Tonga an-tsaina avy hatrany ny tenin'ny mpanao salamo izay efa saika adiny tanteraka manao hoe: tahaka ny ahitra ny andron'ny zanak'olombelona, tahaka ny vonin-javatra ny atsany famoniny, satria tsy fonidrivotra izy ka lasa, ary tsy mahalala azy intsony ny fitoerana. Ry havana, ny coronavirus dia mampiarihary amintsika fa malemy isika. Mielina ihany ny androntsika ety an-tany ka tsy azo ifaharana. Tao amin'reto mpianatry Jesosy reto dia nisy mpanarato, mpiatsambo-dradrara izay mahafehy tsara ny fitsokan'ny rivotra, mahafehy tsara ny fanonjan'ny rano, saingy tamin'ity indray mitoraka ity, na dia nanao izay tratry ny ainy azy izy ireo, na dia nanao izay farany azo atao aza, dia tsy nahavita n'inon'inona noho ny hamafy ny tafio-drivotra. Isika koa, moa ve isika tsy mahatsiaro tena ho tanam-polo amin'izao fotoana hamelezan'ny coronavirus olona maro izao?
tsy mety mafy tanteraka ny fanakarana zao loza izao isika. Tena mafy amintsika ny miaina izany toe-javatra izany satria tsodra rehefa nomen'Andriamanitra antsika ny anjaka amin'ny zavaboary, ny fe ny zavaboary. Ny tena naketraka ny peratra koa dia ny fahitana ny fisafokany onjan-drano izay navalombalony rivo mahery nandidina azy satria tsapany avy hatrany fa voahidy ka tsy afa mivoaka tao anatin'ilay sambokely izy ireo. Amin'izao fotoana izay isiny ty areto mandriky an'ity izao dia voatery miaritra ny fibohana trano, voatery miaritra izany koa isika. Mangidy izany ho antsika olombelona izay nohariana anana fahafahana, ho antsika olombelona izay nohariana anana fifandraisana amin'ny hafa. Ry havana, raiky tahotra ny mpianatra tao anatin'ny tafio-drivotra namely azy, fa loza avokoa no hitany nandidina azy rehetra. Isika koa, moa ve isika tsy matahotra mahita ny fianak'ity coronavirus ity, fa izay jerena rehetra tokoa mantsy dia toa ahitana azy avokoa. Na eo amin'ny écran ny solosaina sy ny fahitalavitra, na ao anatin'ny gazety vakina, na eny amin'ny rivotra iainana, na amin'ny fampikasoana amin'olona, na eny an-dalana rehetra eny, matahotra isika. Matahotra ny ho tratran'ny coronavirus, matahotra ny ho faty. Ry havana, natahotra tokoa ny mpianatra ho isika. Noho ny tahony, noho ny tebitebiny, dia niazakazaka anatin'an Jesosy izy, namoa an Jesosy. Inona no nolazain Jesosy? Ahoana ho ny tompo? Nahoana ny sary tahotra nareo ry kely finoana? Ao amin'ny filazantsara araka ny Luka dia zao no ambaran'i Jesosy. Aiza ny finoanareo? Ry havana, rehefa miteny ny tompo dia tokony ankilatsofina tsara isika fa ekina ny haitsika izay rehetra aloko ny vavan'ny tompo. Koa eroy tsara ary fa mety efa amintsika koa ny teny izay nataony tamin'ny mpianany. Nahoana hoy izy? Nahoana ny sary tahotra nareo? Nahoana ary kely finoana ny sary tahotra nareo? Aiza ny finoanareo? Tamin'ny fotoana nilazany Jesosy izany teny izany dia tsy lavitra ny mpianatra ne izy eny, fa niaraka tamin'ny tao an-tsambokely, nahita ny fisian'ny tafio-drivotra Jesosy ary nahita koa ny tahotry ny mpianatra. Tsy lavitra fa miaraka amintsika koa ny tompo ry havako amin'izao fotoan-tsarotra nalovantsika izao. Tiantsika izy. Hainy ary efa fantany izay tokony atao mba hamonjena antsika. Fa izay andrasany amintsika, izay tediavina amintsika, dia ny fitanantsika ny finoana, mitana ny finoana ao anaty tafio-drivotra mahery. Aiza ny finoanareo? Ry havana malala, ao anatin'izao krizy mafy atrehantsika izao, dia apetraky ny tompo aminao ny fanontaniana. Aiza ny finoanao? Manam-pinoana ve ianao? Mitana ny finoanao ve ianao? Mitahiry ny finoana ve ianao? Tsy ny finoana ny vitana sy ny anjara, tsy ny finoana ny fitahirin'ny razana, tsy ny finoana ny sampy sy ny ody isan-karazany, tsy ny finoana ny horoscope, tsy ny finoana ny fitarihana ataon'ny franc-maçon, ny nouvel ordre mondial, ny illuminati, ny nouvel âge, ny onde positive, ny pensée positive sy ny sisa. Tsy finoana izany efipetsy izay ataon'ny satana isarihana ny olon'Andriamanitra izany. Tsy ny finoana izany mametrahan'ny tompo fanontaniana aminao, fa ny finoana ao an'Andriamanitra. Dia ilay Andriamanitra ambaranao ampabe maso rehefa manonona ny fanekam-pinoana kristianina ianao manao hoe mino an'Andriamanitra ray tsy toa. Aiza ny finoanao? Aiza ny finoanao an'io Andriamanitra ray tsy toa io? Amin'izao fotoana mahaverevitra ny mponina eran-tany izao, noho ny fianak'ity areti-mondoza ity, dia miaraka aminao ny tompo ry havako, ary manontany anao manao hoe aiza ny finoanao? Aiza ny finoanao an'Andriamanitra? Andriamanitra ray, Andriamanitra be fitiavana, Andriamanitra ray mahari-po sady be famindram-po. Fa amin'izao fotoana izao no andidin'ny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka. Hibebaka satria samy efa nanota izy rehetra. Firenena mpanota, olona mavesa-keloka, taranaka mpanao ratsy, zanaka mpanao meloka, efa nahafoy an'Andriamanitra sy nanamavo azy ary niodina taminy. Koa raha mino ianao ka mibebaka sy hifona, ny fifonanao ataonao amin'ny finoana ny fahari-pony, ny fifonanao ho an'ny tenanao, ny fifonanao ho an'ny ankohonanao, ny fifonanao ho an'ny mpiarabelona aminao, ny fifonanao ho an'ny olombelona rehetra, ny fifonanao ho an'izao tontolo izao. Raha mino ianao, izany fifonana ataonao izany
dia hovarian'Andriamanitra araka ny teny fikasana izay nomeny raha teo manao hoe raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako no avy anetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy falaony dia hiaino any an-danitra aho ka melanelona ary anasitrana ny taniny. Koa aza mangatakandro fa mety eza morotra ny lohalikao dia mifona mibeba. Ary indray amin'izao fotoana mamaky olona maro izao mba eritreretana izay ahafahana mivelona an'io, izay ahafahana mivelona amin'ny ho avy, dia no avy izay tsy mbola fantatra fa ny fony mistery. Amin'izao fotoana tsy hananana tokony amin'ny ampitso izao dia apetraky ny tompo aminao ny fanontaniana. Aiza ny filonao? Aiza ny filonao an'Andriamanitra? Andriamanitra ray be fitiavana izay efa nanambara fa mandray ho adidiny ny fiheverana sy ny fikarakarana ny zanany sy ny asan'ny tanany. Ilay Andriamanitra efa nanome teny fikasana hoe izaho tsy hanadino anao mihitsy na hafoy anao akory. Ry havana, vao avy nanaraka ny herinandro masina sy nankalaza ny Paska isika tsy ela akory izay. Tsapanao tamin'izany ve ny asaribidiny ny fitiavan'Andriamanitra anao dia tsy lerovany zanany lahy fa natory ny hamonjy antsika rehetra izy, natory ny hamonjy anao izy. Raha tsapanao izany ka henonao dia matikifo omenanao miaraka amin'ny maimaimpona koa ny zavatra rehetra. Ny zavatra rehetra omenanao na izay tokony hohaninao, na izay tokony hosotronao, na izay tokony hotafianao, ny zavatra rehetra ilainao an'io sy rahampitso sy mandritra izao fotoan-tsarotra izao ary amin'ny hoavinao rehetra. Omenanao izany rehetra izany ka tsy tokony hampanay anao, tsy tokony hamakino aloha tahaka ny ataon'izay tsy mpino satria anampinao anao avokoa. Dia ho anao izay efa nomeny hery ho tonga zanany ka ilazany hoe ho rainao aho ary ianao ho zanako lahy, ho zanako vavy. Rainonao izany dia tany mafy fa ho tanteran'Andriamanitra aminao tokoa. Farany amin'izao fotoana tsy ahitana vahaolana edina amin'ity otrikaretina ity izao. Otrikaretina tsy hita maso nefa miparitaka traizatraiza ka mampioroa izao tontolo izao. Amin'izao fotoana tsy ahitana mazava ny tokony atao izao. Amin'izao fotoana ahitana tebotebo lalandava izao. Amin'izao fotoana mahareraka ny aina sy ny fanahy izao. Amin'izao fotoana ahatsiarovana fahakiviana izao. Amin'izao fotoana izay tsy ahitana lalakale izao dia apetraky ny tompo aminao ny fanontaniana. Aiza ny finonao? Aiza ny finonao an'Andriamanitra? Dia Andriamanitra tsy toa ilay nahary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita. Ilay miazona azy ka mandahatra azy rehetra araka ny sitrapony hatramin'ny madinika indrindra ka hatramin'ny goavana indrindra. Aiza ny finonao an'Andriamanitra tsy toa? Ilay manao izay sitraky ny fony rehetra na any amin'ny lanitra na ety ambonin'ny tany na any amin'ny ranomasina sy ny ranolalina rehetra ka tsy misy mahasakana ny asany ary tsy misy mahajanona eo anoloany. Dia ilay miteny hoe indro izaho ny Jehovah Andriamanitra ny nofo rehetra, moa misy zava-mahagaga izay tsy haiko va? Aiza ny filonao an'izan'Andriamanitra tsy toa izany? Raha mino ianao fa na dia tsy misy vokany aza ny fikarohana atao mikasika izany otrikaretina izany, raha mino ianao fa na dia mandisy fanantenana aza ny fanomezan-toky ataon'ny tompona andraikitra isan-tsokajiny sy isan'ambaratongany, raha mino ianao fa na dia eo aza izany rehetra izany ny famonjenanao, ny famonjena izao tontolo izao dia tsy avy amin'ny zavatra hafa fa avy amin'Andriamanitra irery ihany. Andriamanitra ilay anotokana mahafezo loza mampiororo izao. Andriamanitra ilay anotokana afaka mitarika anao ao amin'izao tafio-drivotra mahery izao. Ilay Andriamanitra nitokana afaka mampangina sy mampitsahatra an'izao rivo-doza izao tahaka izay nataony tamin'ny mpianany fahizay. Raha mino izany ianao dia aza manana inona na inona faoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinao manambara ny fangatahanao amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Koa asandrato ny vavakao, asandrato fahazatsahatra. Dia mivavaha ho an'ny mpitondra ny tany sy ny fanjakana rehetra, mivavaha ho an'ny tany sy ny faritany efa rakotra ity arety mandringana ity, mivavaha ho an'izay rehetra voakasika izao otrikaretina izao, mivavaha ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana izay mikarakara sy mitsabo ny marary, mivavaha ho an'ireo matahotra hivoaka ny trano fonenany, mivavaha ho an'ireo olona marefo ara-pahasalamana, mivavaha ho an'ny zokiolona, mivavaha koa mba hanehoan'Andriamanitra ny famindram-pony amin'izao tontolo izao, mivavaha mba hiarovana Andriamanitra antsika
tsy tehirizina antsika ao aminy. Ary mivavaha ho an'ny fiverenan'i Jesosy Kristy Tompo, izay hitondrany antsika ho any amin'ilay fahariana vaovao, izay fa nomanino antsika, dia ilay lova izay tsy mety simba, tsy misy loto, tsy mety levona, tsy misy ranomaso, tsy misy fahafatesana, tsy misy alahelo na fitaraina na fanahintaina. Ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy, izay manatsofina ety miaino aoka izy ihany izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Amen.
Miavatra antsika ny tompo mba tsy hanadonoantsika ny fiaraha-mivavaka amin'ny olona masina rehetra. Antony hanaovantsika ny fanekempinoana izay iraisantsika amin'ny mpino rehetra manerana ny tany ary eo am-pitsanganana no hanatanterantsika izany. Mino an'Andriamanitra iray tsy toho, mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy izany lahatokana tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjiny, nijalona naoka Pontio Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainantsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka eo ankavan'Andriamanitra iray tsy toho, avy any miviny hitsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsanganan'ny tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Afaka mipetraka isika tompoko. Dia mbola mpifaliana trano ry havana miara-banantsika anio amin'ny anaran'ny mpitandrina sy ny komite FPMA Toulouse any amin'ny tokantranontsika tsirairay avy any. Toy izao ny vaovao voaray eto am-pelantanana. Vaovaon'ny nasionaly, filazana manjo. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty no ampandrenesan'ny Fédération Protestante de France antsika fa nodimandry tamin'ny 12 aprily teo amin'ny faha 76 taonany Pasteur Jacques Maury, izay filohan'ny FPF tamin'ny taona 770 ka hatramin'ny fa 780. Anisan'ny nanampibetsaka ny FPMA izy teo aloha. Mangataka antsika hitondram-bavaka ny fianakaviana. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty no ampandrenesan'ny fianakaviana sy ny birao foibe ny FPMA fa nodimandry tamin'ny talata 1 aprily tamin'ny fa 75 taonany Andriamatoa Ramamonjy André tamin'ny Madagasikara, izay iray niteraka ny Andriamatoa Eriard John Ranaivoson mpitambol amin'ny birao foibe FPMA. Fitoam-bavaka sy fiofanana. Ho fitaizana ny fanahintsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra dia mbola antsika atao ny manaraka ny fitoam-bavaka sy fiofanana mandritry ny herinandro, ny alatsinainy, talata, alakamisy ary zoma amin'ny 4 sy amin'ny 7 amin'ny alalan'ny radio Vatsy FPMA. Ny alarobia amin'ny 4 tolakandro ny fitoam-bavaka ary misy ny fiofanana SAP KNPL amin'ny 4 Vaovao faritany, fampopivavahana iraisana. Hosolon'ny Zakabe, saikana atao tamin'ny Bordeaux, ny 2 sy 3 Mai dia isy fampopivavahana iraisana tarihan'ny mpitandrina 5 eto amin'ny faritany. Ny alahady 3 Mai amin'ny alalan'ny Confcall sy YouTube manomboka amin'ny 7 sy sasany maraina. Izany dia arahana amin'ny tafy Bordeaux, Montpellier, Clermont-Ferrand ary La Réunion. Natao maraindraina ny fotoana mba hitsinjovana ny décalage horaire adiny 2 amin'ny La Réunion. Vaovao tafo, rojon-bavaka. Mampatsiahy antsika fa misy ny rojon-bavaka isan'andro amin'ny 12 atoandro. Efa nisy tabilao nalefa amin'ny vondron'asa fiainam-piangonana mikasika ny sujet de prière. Sampana zava-maneno. Ankalaza ny isa-taonany ny sampana zava-maneno, ny sabotsy 3 Mai sy ny alahady 4 Mai 2020. Koa fandriden'izao ny daty. Isy fiofanana sy fampopivavahana amin'ny alalan'ny Confcall sy YouTube amin'izany. Rakitra sy adidy. Mbola manentana antsika hanohy ny fanohanana ny asa-piangonana ara-bola amin'ny alalan'ny virement, ny chèque ary ny lien Hello Asso amin'ny alalan'ny carte bancaire. Miangavy antsika hifandray amin'ny diakon'ny vala na ny filohan'ny sampana raha mila fanampiana manokana amin'ny fomba fanatanterahana an'izany. Catéchomène. Isy ny fampianarana catéchomène androany amin'ny 4 tolakandro amin'ny alalan'ny visioconférence. Étude biblique. Isy étude biblique ny talata 20 aprily amin'ny 10 amin'ny alalan'ny visioconférence ihany koa. Eto am-pamaranana dia matoky ny fiazonantsika amin'ny finoana sy ny fiombonana na dia eo amin'ny vanim-potoana sarotra aza, satria manana tombo velona sy mahery ary miasa isika. Ary manentana antsika hivavaka ho amin'izao tontolo izao araka ny baiky ny soratra masina. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Ry havana
tamin'ny taona 2024 no nanorenana voalohan'ny SLK teto amin'ny Tafitolozy. Ary ny tenin'ny renany dia ilay teny hitantsika ao amin'ny Isaia 4:7 manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo. Alalao ny toeran'ny lainao, ary aoka ho enjana ny amban-dahinao, ka aza vela isiketrona. Alavao ny kofehinao, ary aoria mafy ny tsy mandahinao, fa hitatra any amin'ny akavanana sy any amin'ny akavia ianao. 14 taona no niorenan'ny SLK teto amin'ny Tafitolozy. Anisan'ny sapana tanora ihany ohatra no sapana hafa, kanefa dia manana ny andraikiny lehibe eo amin'ny lafin'ny fanompoana eo amin'ny fiangonantsika. Ary raisina fitany lehibe izany satria matoa isika mijoro dia noho ny sitrapon'Andriamanitra. Misa 7 eo ny isan'ny mpikambana eo aminy, ary misy sokajy taona samy hafa eo amin'ny sampana. Ny tanjon'ny SLK dia ny fitorian'ny filazantsara, ny fahalmafisana hatrany ny firaisan-kina eo amin'ny mpikambana, fitaovana ireo mbola tsy mpikambana mba hanatevin-daharana ny fikambanana, ny fanabeazana sy fanolokoloana ny mpikambana rehetra amin'ny lafiny ara-panahy, ara-batana, ara-tsosialy ary amin'ny maha-malagasy. Fifampizaraina traikefa, fanampiana sy fanatanterahana ny asa sy ny andraikitra ary ny ara-pilazantsara ataon'ny fiangonana, fanamafisana ny fiaraha-miasa amin'ny sampana rehetra misy eto amin'ny fiangonana. Maro ny zava-bitatra amin'izay toy ny asa mila sandry isan-karazany, fibatana seza sy ny fampirimana, fanohanana ny sampana hafa, ao koa ny fanabeazana ara-panahy. Ary koa ampidirina ao anatin'ny isataonan'ny SLK ohatran'izao ny fankalazana ny jobily mariazy 5 taona miakatra, fa noho fiobonana dia tsy tanteraka izany. Isaorana manokana ireo olona izay fanomezam-pahasoavana lehibe avy amin'Andriamanitra no fananana azy eo amin'ny sampana, izay mamihana torohevitra, fanampiana sy fanoroana ary ny fanitsina amin'ny asa tsara rehetra atao. Tsy azo adino koa ny mpitandrina pastera Elize Andriamiandra izay mpitandrina miahy ny sampana, ary koa ny birao ny président Andrianarivony Fiantrarson, vice-président Randriambangamalala Patrika, ny sekretera Rakotomalala Jean-Yves ary ny trésorier Razafy Tsialonina Naifo. Isorana ireo komity fa napetraka ho lamin'ny fiangonana ihany ny fankalazana ny isataonan'ny SLK na ao anatin'ny fibohana izao azany. Dia misaotra manokana nanatanteraka izao fanompoam-pivavahana izao azy ireo ny SLK. Ny sampana tokoa mantsy ry havana no andry iray anisan'ny fototry ny fiangonana, satria mamolavola olona ho mpanompon'Andriamanitra amin'ny asa tsara rehetra izy. Araka ny lohevitra izay niraisiny tamin'ny Tito an'ity izay nividinay dia hoe asany isika voaforonao amin'ny Kristy hanao asa tsara, ka dia manentana sy manao antsoavo antsika lehilahy ao am-piangonana hanatevin-daharana ny sampana lehilahy kristianina mba handray anjara amin'ny asa fanompoana ao amin'ny Tompo eo anivon'ny SLK. Ho fanamarihana izao isan-taona 24 miavaka kely izao dia manolotra horonan-tsary kely mirakitra ny asa fanompoan'ny SLK izahay. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany.
Mbola mpifaliana riavana ny ram-panantsika amin'izao alato maraina izao. Androany dia isa taona ny sampana SLK nefa fantatsika ka dia mandray fitenenana eto ny tenako misolo tena ny fiangonana manontolo. Faly miaraba ny sampana SLK eto amin'ny fiangonana. Faly misaotra n'Andriamanitra midera ny anarany satria mbola mijoro ny sampana ila kristianina eto amin'ny fiangonana. Enina dia anatin'ny fotoan-tsarotra azy isika amin'izao fotoan'izao dia mbola afaka mantanteraka izao fotoam-pankalazana sy fideran'Andriamanitra izao amin'ny alalan'ny sampana SLK. Koa dia misaotra anareo SLK manontolo mbola nanomana izao fotoana izao. Misaotra anareo koa mbola nanaiky ny azona ity fotoana ity satria azonareo natao mihitsy ny nangataka ny nanemorana izao fotoana izao amin'ny fotoana izay ahafahantsika miaona indray miaraka manatanteraka fanovavahana amin'ny fanatritara kanefa dia naleonareo notazomina ny fotoana satria mahamaika anareo tokoa ny toriny tenin'Andriamanitra amin'ny vahoaka rehetra eto amin'ny filamantolo sy ny manodidina. Mahamaika anareo tokoa ny mbola mijoro vavolombelona mampiseho fa na anatin'ny fotoan-tsarotra aza dia mijoro ny sampana. Ka dia fisaorana lehibe no natotrintsika an'Andriamanitra amin'izany ezaka nataonareo izany. Ary mbola misaotra anareo koa mampiseho mijoro vavolombelona fa mbola eo foana ny sampana SLK manohana ny asan'ny fiangonana. Misy ny zavatra tsy afaka nataontsika noho ny antony manokana dia ny fankalazana ny jobily mariazy. Mety ny eritreritra koa nareo hanao concert manokana, hanao fanohanana arabola ny fiainan'ny fiangonana na koa hanomana vokatra sy laoka samihafa araka ny fanaonareo ary amidy amin'ny mpiangona. Kanefa manana ny fotoana ny zava-drehetra. Androany dia hafa ny fandaharan'Andriamanitra ary anetrenareo amin'ny pitiavana izany ka zava-dehibe eo mason'Andriamanitra. Ka dia mazotoa hatrany ianareo sampana SLK mijoro vavolombelona eo anivon'ny fianakaviana, eo anivon'ny fiangonana, eo anivon'ny mpiara-miasa sy ny mpiara-belona fa izany ny baikon'Andriamanitra amintsika. Ka dia ho ela velona ny sampana SLK efa matolozy ary hoan'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Manantitra ny fiarabana ny sampana lehilahy kristianina eto Tolozy mahatratra izao isa-taona izao. Na dia eo aza ny fioboana noho izao coronavirus izao. Ny fiangonana dia fiombonam-panahy. Ary zany ny mahatonga ny fiangonana mbola afaka miasa, velona, ary isika koa dia afaka miaona, indrindra miaona am-panahy. Ka dia arabaina ianareo mahatratra izao isa-taona izao ary dia mampahery ianareo indrindra ka ny tenin'Andriamanitra izay indramina dia araka ny epistily an'ny Tesalonianina faharotoko voalohany ny 9:12 sy 12 mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ary zany no angatahanay mandrakarivany aminareo mba hataon'Andriamanitsika ho miendrika ny fiantsoana ianareo ary ho tanterahany amin'ny hery ny fankasitrahana tsara rehetra sy ny asan'ny finoana mba hankalazainao aminareo ny anaran'i Jesosy Tompontsika ary ianareo ao amin'ny kosa araka ny fahasoavan'Andriamanitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ho tanterahany amin'ny hery ny fankasitrahana tsara rehetra sy ny asan'ny finoana araka ny fiantsoana anareo. Olom-bo antso isika ary nampitoerina amin'izao tontolo izao ny fiangonana, nampitoerina amin'izao tontolo izao ny kristianina mba ho irahin'ny Tompo vavolombelona. Hoy ny filohan'ny FPMA hoe ambassadeur. Ny fiangonana ary tahaka izany koa ny sampana dia napetraka ho missionnaire, ho ambassadeur, nantsoina mba ho irahina. Ary dia hoy ny tenin'ny Paoly eto hoe ho mendrika ny fiantsoana. Mba ho tanteran'Andriamanitra tokoa nge ka ho mendrika izany fiantsoana izany ianareo. Fa tsy varim-bariana. Ny fiangonana, ny kristianina, ny sampana dia tsy club akory. Ka hitadiavana izay ampifalifaly sy afinaritra ny mpikambana ao aminy. Zany ny atao association,
tsy association ny fiangonana, tsy association ny sampana, tsy club, fa vondron'olona nantsoina ary raina hitady zay ahatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra, zay ahafaly ny tompo ary iarana mifaly ao amin'ny tompo, amin'ny fifalian'ny tompo, fa tsy amin'ny fifalian'ny olona, tsy amin'ny fifalian'ny zao tontolo zao. Ary rehefa mamaky tsara ny Jaona 5:12 tsika, de ampifandraisin'ny tompo ao a ny fifaliany izy tompo sy ny fanatanterahana ny didiny, ampiarahany ao. Mahita fifaliana amin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra, mahita fifaliana amin'ny fanatanterahana ny baikon'ny tompo. Zay le fifaliana zay ao anatin'ny sampana, ao anatin'ny fiangonana, fa tsy ny fifaliana zay avy amin'izao tontolo izao, na ny fifalian'ny tsirairay avy zay tiany akambanao de veriny, fa izay no sitrapon'Andriamanitra. Ka dia mampahery anareo mba hitady mandrakariva, hikatsaka mandrakariva zany sitrapon'Andriamanitra zany, satria ao amin'izany no azahoanareo mantanteraka ny fiantsoana. Ka dia ho tanterahany tokoa amin'ny heriny ny fankasitrahana sy ny asan'ny finoana, ny finoana ny tenin'Andriamanitra, ny baikon'Andriamanitra. Ka dia ataony mahery amin'izany ianareo, ataony mahatanteraka izany ianareo, ataony mahita fifaliana ao amin'izany ianareo, fa tsy fifaliana hafa, tsy fifaliana avy any an-kafa, fa fifaliana ateraky ny fandraisana ny baikon'Andriamanitra sy ny fanatanterahana ny baikon'Andriamanitra izy irery. Ka dia mampahery anareo zahay, ary zany namporosina indrindra mba azoto hianatra soratra masina, azoto anao étude biblique, ary azoto anatanteraka ireny. Fa indraindray a mihaino tenin'Andriamanitra, mianatra tenin'Andriamanitra, fa rehefa anao activité, rehefa anao zavatra, tsisy idiran'le tenin'Andriamanitra tsony, na koa ataoko metametaka fotsiny, tsia, fa tena mendrika. Asa raha tsika zany hoe fanatanterahana mendrika, tena hoe 20/20. Ary dia mampahery anareo zahay mba ho ankalazaina tokoa ao amin'ny SLK ny anaran'i Jesosy Tompo, ary ny SLK ankalazaina ao amin'ny anaran'ny Tompo araka ny fahasoavana. Ivavaka sika. Misaotranao zay Tompo fa ianao no mametraka ny fiangonana, ianao koa no mampivelatra azy, mampitombo azy, azahoany manatanteraka tsara ny asa napetraka ao aminy, amin'ny fijoroan'ireo sampana samy hafa zay nataonao hitondra voa, ary indrindra voa be dehibe sady maharitra. Nantsonao amin'izany koa ny sampana SLK eto amin'ny fiangonana, ka dia mangataka aminao indrindra izahay mba ataonao mendrika ny fiantsoana tokoa ane izy, ka iorina tsara amin'ny teninao, ahavokatra be ary ahavokatra maharitra, ka ahatonga azy ho tena sampana, miroborobo, mivelatra, miorina tsara, ka dia ahitana ny voninahitra ao, ary ho loharanom-pifaliana, fa tsy fifaliana mandalo, fa fifaliana maharitra mandrakizay, satria tehirizina ao aminao Jesosy Kristy, ilay mipetraka eo ankavanan'ny ray zany. De mipetraka aminao ny tompon'andraikitra tsiraray avy, ny birao, ireo vomiera sy komity isan-karazany eo anivony, ny mpikambana rehetra, mba azavainao ary atsanganao mendrika zany fiantsonao zany. Ary mivavaka aminao koa zahay mba hitombon'ny ambaindainy ka ny antanana ireo lehilahy rehetra eto anivon'ny fiangonana, mba natevin-daharana azy ireo, ka tonga azy ho tena sampany lehilahy rehetra eto amin'ny fiangonana FPM Toulouse zany. De matoky zay fa ianao rehefa nanomboka asa tsara tao aminy no atanteraka ny zavatra rehetra ho voninahitry ny anaranao. Ka dia anao ary ho anao hatramin'ny taloha indrindra ary mandrakizay, ny dera, ny laza, ny aja, ny voninahitra eo amin'ny fiangonana sy eo amin'ny sampana SLK.
ary reoka kosa ny fitaim-panahy sy ny fahatanterahana arotsaka ao be deaibe ho amin'ny olonao ho an'ny sampana dia misaotra tompo misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Mbola hiaraka hivavaka isika tompoko. Tompo, mbola misaotra anao tokoa zahay nomenao fotoana niderana anao na indray anjara amin'izao fotoam-pivavahana izao izay mampiseho aminay fa velona tokoa ny fiangonanao ary velona tokoa ianao izay mitazona azy. Apetrakay amin'ny toerana avo sy tsara indrindra ianao tompo ary tsy mampiova ny fahamasinanao ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Mangataka aminao nefa izay tompo mba hampio ireo mpitsabo sy mpikaroka andova ny fahendrenana ananao, ny mpitondra firenena haka ny fahendrenao eo amin'ny fanapahan-kevitra samihafa. Tazomy toy izany ity tany noforononao ity, taio ny vahoakanao ary arovy amin'ny ranao soa i Madagasikara tanindrazanay. Taio koa ty firenena misy anay ity mba ho tanteraka eto tokoa ny fikasana tsara tianao ho azy. Taio ny FPMA sy ny tafo samihafa izay miandry ny fiverenanao. Taio ny asa samihafa ao anatiny, ataovy miorina eo afovoany ny asan'i Jesosy Kristy zanakao. Taio ireo marary, atao very fanantenana, ireo mipetraka irery, atao very fitiavana, ireo mahafoy havana sy namana ka lasa mamoy fo. Kitio amin'ny fanahinao masina ny fianakaviana izay ivo ny tetika asanao. Esory ny tsy mikaretina fisarahana, divorce. Esory ny tsy fanajana vady any an-tokantrano any ary vongory ny asa maizina rehetra tsy mampiseho ny voninahitra ao. Tsy ampanefa izany tompo fa ampianay amin'ilay vavaka nampianarin'i Jesosy Kristy tompo. Rainay izay any an-danitra, ho hamasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao, ny ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio ny anina izay sahaza ao anay, ary mamelà ny elokay, taky ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakam-panahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Melohan'ny hafatra sy ny tsodrano dia ataontsika ny hira 3:570 ny andininy voalohany. Tiako miaraka aminao Jesosy, naza hitondrana ahy. Tiako miaraka aminao Jesosy, fa ianao no miantso ahy. Miaraka aminao ahory Jesosy tompoko, tsy mananoloka fa ianao no fiainako. Anaty anao izay no faniriako, mifikitra minamao Jesosy. Tiako miaraka aminao Jesosy, naza hitondrana ahy. Tiako miaraka aminao Jesosy, fa ianao no miantso ahy. Izao ny hafatra ho antsika avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany fa
fanomezana avy amin'Andriamanitra. Ko atany ny finoana ho ampinga izay azahoanareo hamono ny zana-tsipika amin'ny rehetra rehetra izay alefa n'ilay ratsy. Dia ho tanteraka ho anareo ny tsodrany tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Fa Andriamanitra hatanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Voninahitra n'Andriamanitra Ray, Zanaka, Fany Masina, izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana ny fiadanana ka manompo ny Tompo.